Miarahaba antsika rehetra. Ny formation atolotry ny info anareo indray zany a dia ny formation Excel. Inona moa ny atao hoe Excel? Ny Excel zany a dia logiciel anankiray noforonin'ny orinasa Microsoft. Dia natao hamoronana sy hikirakirana tableau ny logiciel Excel. Izay no antony antsoina azy hoe tableur. Inona ny asany? Ny asany a dia anaovana tableau, izany hoe andaminana données, anaovana kajikajy, izany hoe les données azonao eo ohatra hoe misy nombre dia anaovana calcul ilay izy. Ohatra fampiasana Excel, misy ny mampiasa azy rehefa hanao calendrier ohatra, misy rehefa hanao bulletin de note, ary misy rehefa hanao facture. Be dia be zany ny zavatra azo ampiasaina ny Excel fa tsy izay rehetra niresahako izay teo fotsiny. Dia izao antsika dia hijery ny hoe ohatry ny ahoana izany logiciel Excel izany. Voalohany indrindra, sokafantsika ilay logiciel Excel. Ao atolotro ho an'izay mbola tsy mahay, clique droite eo amin'ilay toerana tianao asiana azy, dia maketo amin'ny nouveau dia cliquena eo amin'ilay hoe feuille de calcul Microsoft Excel. Dia ovay io anarany io. Ataontsika hoe exercice ny anarany. Sokafantsika amin'izay ilay exercice io, double clic. Ohatr'izao zany. Ohatr'izao zany ny paozin'ilay logiciel Excel. Ty anaty Excel 2010 raha tsy diso aho. Tany amin'ny Word tsika dia ny asa tanatina document le ohatran'ny taratasy fotsy be iny. Fa aty amin'ny Excel indray tsika dia miasa anatina classeur. Aiza le classeur? Ity natao hoe classeur, ity rehetra rehetra ity. Ireny natao hoe classeur. Dia amin'iny sika no miasa rehefa hanao Excel fa tsy anaty document ohatra ny tany amin'ny Word. Ny extension an'izy ity dia .xlsx. Jerentsika amin'ny propriété dia io tsika mahita an'ilay soratra hoe .xlsx. Averina ihany zany ato anaty classeur isika no miasa aty amin'ny Excel. Manaraka ny classeur dia misy ihany koa ny atao hoe feuille. Toerana hiasana koa zany izay. Classeur aloha vao feuille, izay vao cellule. Jerentsika tsirairay ary izay. Midiny aty ambany tsika dia mahita hoe feuille, toy ny misy feuille marobe, anankitelo izy par défaut, fa afaka mbola ampitsika ireto. Cliquena eo dia miampy iray, roa, telo. Atao inona ny feuille? Le feuille mba hanasaratsarana an'ilay classeur, amin'ny teny vahiny hoe pour diviser le classeur. Raha ohatra hoe misy asa zany hoe tianao saratsarahana dia atokana feuille. Ohatra hoe ny vola rehetra tamin'ny volana janoary dia ataoko anaty feuille anankiray, febroary ataoko anaty feuille anankiray, dia ohatr'izay ainsi de suite. Ampiasaintsika ny feuille io, clique droit eo amin'ilay feuille dia azontsika renomena ilay izy, izany hoe ovaina ny anarany. Dia ataoko hoe janoary, lasa janory, mialatsiny. Dia ny anankiray renomeko ihany dia ataoko hoe febroary.
sy ny sisa sy ny sisa. Ato zany tsika no manisy ny données antsika tamin'ny volana janoary ary ato no manisy ny données antsika tamin'ny volana febroary. Zay zany. Toerana iasana koa zany ny feuille. Itony no atao hoe feuille itony. De afaka ovaina ny anarany. Mba hamoramora ny asa ihany koa dia afaka ovaina ny lokony. Ohatra hoe ataontsika menamena ilay feuille voalohany, clic droite, couleur d'anglais, de misafidy couleur. Ty ovaintsika mangamanga, clic droite, couleur d'anglais, ovaintsika mangamanga, ainsi de suite. Hitantsika teo hoe ahoana ny mamorona feuille, zany hoe manisy feuille vaovao, de hojerentsika indray hoe ahoana ny mamafa ny feuille. De mitovy teo ihany hoe clic droite, supprimer, clic droite, supprimer. Zay zao izy raha atao tsirairay, fa afaka atao miaraka koa le izy. Zany hoe asiko be dia be eto ohatra. De afaka sélectionnena le izy a. Tsindrio ny contrôle de tsindrio ilay feuille. Reo izy reo fa sélectionné de azontsika supprimer amin'izay. Clic droite, supprimer. De voafafa daholo les feuilles maromaro. Ny fehiny zany de hoe raha te hanova mombamomba amin'ny feuille ianao de clic droite eo amin'ilay feuille de misy karazana zavatra be dia be hoe insérer, supprimer, renommer, déplacer, sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany no atao hoe feuille. Rosy ranondalina antsika amin'ilay toerana iasana. Toerana iasana, ny feuille indray zany de mizara cellule maromaro. De ireto natao hoe cellule reo misy maintimainty reo. Ao anatin'ireo isika no mametraka ny données ho kirakiraintsika. De misy les cellules zany dia tahaka izao mijery azy ty zao ny atao hoe cellule A1 de misy soratra ty B1 A2 zany hoe io feuille Excel io zany de mizara maromaro colonne sy ligne. Le A, B, C, D, E, F, G io no atao hoe colonne ary ny 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'any amin'isa tsy fantatro any no atao hoe ligne. De ny cellule zany dia ligne colonne. A1, B1 ao isika no mametraka ny données rehetra ilaitsika. Zay. Manaraka apiditra données amin'izay zany tsika. De rehefa apiditra données de ato anaty cellule. Ohatra hoe mampiditra eto hoe anarana de mipetraka eo amin'ilay cellule de soratako fotsiny de hoe anarana. Zay. Raha te hivalider an'le izy zany hoe hipetraka io anarana io de miala atao tsika. Azo atao ny miala amin'ny alalan'ny souris fa tsaratsara kokoa amin'ny alalan'ny clavier. Tsindrinao ny tabulation de mikisaka ianao de mampiditra indray hoe fanambiny. Manaraka apiditra vaovao indray tsika. Kilasy ohatra apiditra ray farany laharana. Ireo zany no ataontsika en tête n'ilay tableau zay ho ampiasaintsika. De akoatr'izay ny touche de direction le hitanareo aty amin'ny ilany ankavanana iny de ahafahana mifindrafindra de cellule en cellule zany hoe ahafahanao se déplacer zany.
Tsinjiko ny touche de direction ambany dia midina, ambony miakatra, gauche droite, sy ny sisa sy ny sisa. Ka hifindra eto tsika, ohatra hoe rakoto, izay no anarana, tabulation raha te hikisaka, fanampiny Jean, classe, seconde, laharana 12. Midina isika amin'ny alalan'ny entrée, dia piditra vaovao indray razanany, ataontsika hoe Jeanne, mialatsiny amin'izay Jeanne, ataontsika hoe 3e izy, dia laharana voalohany. Ireo zany a tableau nataontsika, afaka mbola ataontsika be dia be izy. Zay zany a fa efa nahay napiditra données isika. Zao indray ara, rehefa nahay napiditra données tsika, dia mba ho formatentsika ireo données ireo. Zany hoe omentsika style le izy, ohatra hoe ny ato ambony rehetrarehetra ataontsika gras, zany hoe somary matevitevina ilay soratra. Raha te hanao an'izay tsika, sélectionnetsika le zavatra tiantsika hovaina. Raha te sélectionner dia shift dia touche de direction makany amin'ny droite, ohatr'izao. Dia sélectionner daholo zany a ilay en tête. Cliquetsika eto amin'le G, ato anatin'le onglet accueil ilay izy. Isika dia lasa gras, ohatra hoe hovaintsika ny angezany a, ohatra koa hoe hovaintsika ny lokony a, ohatr'izao a, reny zany a azo atao daholo. Dia io izy lasa tsy hita amin'ny farany a, fa afaka akisaka ohatr'izao le izy, mipetraka eo ambonin'le eo amin'ny farany ambony amin'le cellule fotsiny a, dia akisaka. Dia zay zany tsika fa nahazo style tsara be ohatr'izao. Dia afaka manao couleur d'arrière-plan koa tsika, sa couleur de fond moa filaza an'izany. Eto amin'ity a, ohatra ny saut kely ity a, manondraka zavatra ity, misy hoe couleur de remplissage, afaka manao an'io tsika, cliqueny eo a dia misafidy couleur a, dia iny a fa misy couleur zay. Dia fanamarihana moa, rehefa imprimena io a, dia tsisy tableau akory, sao dia mieritreritra tsika hoe ohatr'izao ny paozin'io rehefa imprimena, fa tsy ohatr'izao le izy a, fa ratsy be. Andao asehoko anareo hoe imprimer a, dia lasa tahaka izao le izy, tsy hita akory le tsipitsipika be dia be. Asa ohatrany tsy paozina tableau zany. Fa raha tianao ohatrany paozina tableau izy a, dia sélectionnenao indray a ilay données ray manontolo, dia maketo amin'le onglet accueil ianao a, dia bordure. Dia afaka misafidy ianao bordure inférieure, zany hoe ambany fotsiny a, na ambony fotsiny, na ankavia na ankavanana, na tsy misy. Be dia be ny azonao safidiana, fa tiantsika ohatrany paozina tableau le izy a, dia toutes les bordures no safidintsika. Ka raha makany amin'ny fichier tsika, imprimer a, dia hitanao amin'izao a fa ohatrany tableau amin'izay le izy. Zay zany a fa azo a le zavatra tiantsika hatongavana. Dia ankoatr'izay moa resaka texte ihany a, hoe angezangezaiko ity zavatra ity a, azontsika atao ny mi-centrer amin'le texte, maketo amin'ny alignement a, centrena, tahak'izay koa ity a, ity koa ohatr'izay a, azontsika atao mamily azy any amin'ny ankavanana na any amin'ny ankavia, ohatr'izay zany. Raha betsabetsaka le texte ohatra, ohatr'izao a, texte marobe a,
ohatran'iny a azontsika hitarina indray ity. De ohatra hoe angezaintsika ohatr'izao ty e, zao afaka angezaina koa iny a. De raha tiantsika somary ampovoany indray zany iny am'le axe vertical, de zao ny ataontsika, miakatra, midina, ampovoany, midina. Afaka ataontsika ohatr'izany zany. Ohatra daholo zany a ny zavatra azo atao amin'ny Excel. Efa haintsika zany zay mampiditra données. De anankiray farany a, ataoko CTRL Z mba hiverenany a, le retour à la ligne automatique. Iny zao izy a lasa mihoatra makany foana, fa tiako mba midina à la ligne ho azy. De inona ny atao? Sélectionnena ihany le cellule, cliquena fotsiny eo amboniny, de maka aty amin'ny sisitsisiny aty a, tokony ho isy an'izay ato, ito le izy, fusionner tsy ito, ito ambony ito hoe renvoyer à la ligne automatiquement. Cliqueko indray mandeha iny a, de makato amin'izay a, iny a fa midina an-dalana ho azy le izy. Zay zany a manao renvoi à la ligne automatique. De zavatra ankoatr'izay moa hoe afaka makany amin'ny revision ianao a, de mijery ny orthographe. Ohatra hoe reto sélectionneko a, de jereko hoe marina ve sa tsy marina, ohatr'izay. Misy zao tsy fantan'le izy, iny ary. De zay aloha ny tapany voalohany a amin'ity formation Excel ity.